Aleloia. Dia tahian'Andriamanitra daholo isika tsirairay avy amin'izao fotoana izao dia manana fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto amin'ny androany ity. Dia fiadanana tompo anefa amintsika tsirairay avy faly indray mahita antsika eto tafavory eto amin'izao androany izao hiaraka eto indray tsika amin'ity androany ity hifampaheritsika ao anatin'izao fandarana vavaka fiambenana izay ranao fandarana andramoka izao ny akiradio ny akimedia mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana ary indrindra ny groupe izay maresy izay miaraka aminay isan'andro eto tahian'Andriamanitra daholo tsika tsirairay avy dia fiadanana tompo hanapaka anatintsika rehetra rehetra. Raha androany ianao vao tonga eto dia faly izay miarabanao ary teteny aminao hoe tsy kisendra sendra ny atongavanao eto fa misy raha ilan'ny tompo anao aleloia ary misy zavatra tiany ampitaina aminao ka dia tonga soa dia maretatra amin'ny farany hiaraka eto tsika amin'ny adiny iray sasany eo hiritsika hivavakintsika hiantoroteny hiany famelabelarana dia matoka fa heritsara tsika rehetra rehetra natao amin'izany mihitsy moa ty fandarantsika ity. Dia arabaina raha latojo niditra voalohany teto androany dia anampaviaina Erika, Itody, Iary, Verselina, Marijo, Rodine, Naira, Yama, Tsiry, Yaja, Mama Valtina, Mioraka, Robine, tahiny tompo daholo tsika rehetra rehetra, Lantonirina, Olga, Alléluia, Sandola, Marie Gilda, Saondra Raza, Jaotina, Emile Avli, tahiny tompo daholo tsika rehetra rehetra dia tonga soa nareo Andonirina, Soameva, Becky Rolande, Mama Valtina efa narabaiko teo. Faly izay mahita anareo dia maretatra amin'ny farany. Faly koa izay raha mahita anareo aharitra amin'ny farany eto. Dia mialohan'ny zavatra rehetra aloha ataontsika aloha hivavaka ho an'izao fandarantsika izao. Ka andao ampandrotsika ny zokintsika felinarakoto avy eto Frantsa izy ny vavaka fanombohana dia raha nabavy Soameva nitory teny voalohany eto androany aleloia dia nitory hivavaka ho an'ny firenena nabavitsika Yama dia andao ary mandrosoa ary zoko felinarakoto anao ny fitenenana tahiny tompo ianao. Tahiny tompo tsika rehetra dia tahiny tompo paster dia mbola mamerina fiarabanantsika rehetra rehetra indray tratrizao alina izao hiaraka hivavaka ary tsika hanomboka izao. Andriamanitra misaotra anao izay ary mankalaza sy manome voninahitra anao indray ny amin'ity alina ity fa tafahoana eto amin'ity vavaka ity indray Jesosy satria ny famiraponao mbola tsy nalany ritra indray ka tonga soamatsara eto amin'ity fandaran'ity indray izay Jesosy ka dia tantera eto ny teninao Andriamanitra manao hoe eo amin'ny toerana nampatsahivana ny anarako dia eo izany Andriamanitra dia mino an'izany izahay sady manantena an'izany izahay ary miandry an'izany ka dia tahio amin'ny fomba manokana Jesosy izao fitaovana entina mampipita ny teninao sy ny fanjakanao izao Andriamanitra maro ny olombonjena amin'ny alalan'izao radio Facebook ary vavaka fiambenana izao ka dia aropo sady ny teny izay tafy ny mpanomponao eto Jesosy ianao ny ametraka ny teny ao am-bavany mba tsy hisy diso ary ho tafitany amin'ny tsirairay avy satria ny teninao Jesosy dia aina ho an'izay mahazo azy ary fisilamana ho an'ny nofo rehetra. Jereo amin'ny fomba manokana ihany koa ny mpiaino mba ahafaka indray amin'izao afatra izao misy ny resy lahatra na dia teny iray mbavamonjy misy ary izay kivy ahita fahazavana indray amin'ny alalan'izao fotoana izao aza velanao ataonao fahazarana fotsiny Jesosy ny mihaino izao fandaran'izao fa tena sokafiko ny fonay Andriamanitra anay izany tenin'Andriamanitra izay toriana izany ary aminao ny tsirairay avy ny fanamasinao hanajava ny saina tsirairay avy ka ahitany azany voninahitra Andriamanitra ao koa Jesosy ireo izay tsy mbola afaka manaraka izao fotoana izao noho ny antony maro samihafa angio fanamasinao izy ireny mba ahatsiaro sy hatoraka eny aminao Andriamanitra satria tsy misy tiana overina dia iray aza ny vahoakanao ary ombay famindram-ponao koa ny vavaka fanatreman'ny firenena Jesosy satria mba ahazon'ny vahoakanao famindram-po fambelan-kelika dia mba hiadana ny firenenay mahafinaritra dia misaotra anao Jesosy raha mbola afaka nitondra izao vavaka izao eo anatrehanao dia amin'ny anaranao Jesosy malala nanaovaka vavaka izany aleloia amen.
Alleloia. Sotra betsaka ny anabavy fiarakodsika atao anatin'izay vavaka izay a. Dia andao ary tsika aloha tonga dia hieno hiritsika mety mbola tsy hainonareo indray ty irany zona famonjena ty. Tsy hoe zona famonjena foana ny andefasantsika eto fa miezaka tsika mizara zavatra izay mbola tsy dia mpandeha eto a. Dia andao ary hienotsika ty mino zona famonjena no renesintsika dia aorian'izay mioa koa antsika amin'ny ten'Andriamanitra maka baiboly maka toerana tsara fa hiditra eto amintsika eto nanabavintsika soa meva androany hitora tenin'Andriamanitra mino finaritra ary isika rehetrarehetra ndao ary. Fantatro fa eo foana anilako eo mandrakariva ary mipetraka tompokoko mitondra fanantenany izay avy aminao sy tsy amitaka Soratsika an'Andriamanitra izany
hira mahafinaritra izany. Alleloia. Eloantsika somary misy amoarina kely vetivety fotsiny azafady indrindra. Somary faible kely vetivety fotsiny connexion-ntsika, vetivety fotsiny azafady tsy tapahana akory vetivety fotsiny. Alatsiny kely fa misy zavatra izay tsy maintsy ramina kely vetivety fotsiny mba tsy hahatonga mba hahatsara ny fifandraisana eo amin'ny fifandraisantsika. Alleloia. Tonga dia kasitraka antsika rehetrarehetra naharitra kely fa misy zavatra tsy maintsy nalamina kely vetivety fotsiny. Alleloia. Dia eny ary mino fa efa vonimbonitsika hiaino an'izany atao hoe tenin'Andriamanitra ety ny anabavitsika soa meva avy atao frantsa zany dia andao ary tonga dia ampandrosotsika avy hatrany izy na izany na tsy zany mbola tsy niarabanareo maromaro, mbola tsy narabaiko teo ngamba anisan'izany anabavy mama Valitine efa narabaiko, Marie Rafa, Andony Irina, Rodine efa narabaiko, Zina Théoda, Tojo Mikael efa narabaiko teo Mamy Rio izy anabavy Erika efa fantatro Alleloia. Dia itody Raoly Soa narabaiko teo dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Dia Saondra Raza. Alleloia. Dia arak'izany izany hoe matokytsika Jesosy ry havana mahita ny etahitantsika io ary Jesosy mahita ny finoana izay aty anatintsika eo am-piandrasana azy. Mahay reza daholo tsika rehetrarehetra avy hatrany ary tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia minofinaritra tsika rehefa tsika mioneto hiaraka amin'ny ranobavy soa meva isika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Tany tompo ary ranobavy soa meva anao ny fitenenana. Alleloia. Teny tompo antsika rehetra ny teny izay entsika androany Luka 5:1 ka hatramin'ny 7:10. Ny soramandry manao hoe ny nampahazahoan'ny Jesosy any Petera hazan-drano amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nifanizana tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny faria Genezareta Jesosy. Ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin'ny faria izy. Fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary neditra teo amin'ny sambokely anankiray izay any Simona izy. Dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambokely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia latsao niarakinareo azahoana hazan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe, Tompoko, nandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona, kanefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato. Ary efa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy, ka efa nisy trihatra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy hanampy azy, dia avy ireny ary nofenony ny sambokely roa ka efa saika nilentika. Ary rehefa hitan'i Simona Petera izany dia niankohoka tamin'ny tongotra ny Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloka aho. Fa talanjona izy izay rehetra teo amin'ny noho ny habeny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanaka Zebedio izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao, dia olona kosa
no azonao. Ary rehefa nampiantso ny sambokeliny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy. Amen. Faly miarabantsika indray tafavoreto miarabantsika mianakavy tahiny tompotsika rehetra, tahiny tompo pastera. Rehefa malala ny filazantsara izay jerentsika androany dia momba ny fandronoana mahagaga sy fiantsoana ny Petera. Iaraka iain'ny filazantsara izay hoentiko eto amintsika amin'izao takariva izao. Alleluia. Ry Hava-malala. Ny filazantsara izay hoentiko eto androany dia mankasika antsika rehetra fa tsy ho an'i Petera fotsiny. Ny zavaniseho teo amoron'ny ranomasina Genezareta. Gaga ny olona tamin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra satria tsy mba miteny toantsika mantsy Jesosy fa amin'ny fahefana sery izy rehefa miteny. Ary tsy verimena ny teniny na veran-jabona na mivoana ho azy fa miasa eo amin'ny vatana sy fo. Ny tenina ambara no lazainy lika hoe tenin'Andriamanitra. Izany hoe toy ny lepahary, toy n'Andriamanitra naharin'izao tontolo izao ny teniny izay nataony Jesosy Kristy teo amin'ny Petera. Izao takariva izao ry havana no ahitantsika Jesosy teo ankalamanjana. Maro ireo tonga niaino azy teny amoron'ny farihy. Noho izany dia niakatra teo amin'ny sambokelin'ny Simona Petera izy, ary somary niataka kely ny tany mba hiteny sy hampianatra ireo olona. Ary rehefa vitany izany dia nilaza tamin'i Petera ireto teny tsy nampoizina. Mandrosoa amin'ny lalina dia alatsao miaratrinareo azahoana hazandrano. Fa niasa nandritra ny alina Petera fa tsy nahazo na inona. Avy nanasa ratony izy ary niandry ny fahataperan'ny fampianarana Jesosy Kristy izay mba handeha hiala sasatra koa i Petera. Ary niraisin'i Petera adaladala le teny izany satria Petera rehefa mandrono zareo amin'ny alina no mandrono fa tsy atoandro. Dia ho Petera tompo nandritra ny alina efa nikelezanay aina kanefa no ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Dia natoky Petera nalatsa ny arato. Rehefa malala natoky an Jesosy izy miaino sy nankatò sy nanatanteraka izay nilazainy Jesosy taminy. Tsy nisalasala Petera. Izany hoe maro amintsika rehefa malala rehefa mangatabavaka, rehefa tsy mivaly aingana i vavaka iny, tsy mivaly malaky i vavaka iny dia manao hoe Andriamanitra tsy misy na hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka. Nefa tsika mila matoky an'i Jesosy Kristy tompo, mila matoky an'Andriamanitra isika manatanteraka n'izay vavaka mba hivaliam-bavaka eo amintsika rehefa malala. Nefa vokatra tao aorian'ny fiandrasana fandronoana ry havana tsy nampoizina araka ny neverin'ilay baiko tsy voahevitra teo iny. No fenoana hazandrano samby roa tetra i Petera. Rira hava-malala, rira vavy, rira nadahy. Andriamanitra ny miasa eto. Rehefa miasa n'Andriamanitra dia tsy mila fanazavana, tsy mila fanontaniana, tsy mila baraingo fa Andriamanitra no miasa. Ka niteny Petera nanao hoe Tompo, miala amiko fa meloka aho. Ry havana, fantatsika fa mpanota avokoa isika.
mila miova fo isika ry havana. Mila miova fototra isika ry havana. Izany no tadiavin'Andriamanitra amintsika tsirairay. Ary tsy niezaka nandresy latra ny Petera tamin'ny herin'ny teniny Jesosy. Tsy nanazava taminy izy hoe ahoana no tsy maintsy miverina indray hanarato izy. Tian'i Petera ny ailan'i Jesosy, ny ailaviran'i Jesosy Kristy azy, kanefa ny mifanohitra tamin'izany no niseho, ny antso azy ho amin'ny iraka lehibe izy. Ry havana, tsy maintsy maina isika eo amin'ny fiainana. Tsy maintsy tsy misy tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana aloha raha anorotoro ny fotsika Andriamanitra. Izany no niseho teo amin'ny Petera, fa tsy nahazo inona izy tamin'ny alina. Ary ny arato efa rovitra, nefa ny sasany tamin'ny tsisy dikany ny arato, nefa mbola niverina narato izy ry havana. Tsy afaka manao inona sika amin'ny herintsika ry havana. Tsy afaka manao inona sika amin'ny tanjoka atsika raha tsy amin'ny herin'Andriamanitra, raha tsy amin'ny herin'i Jesosy Kristy Tompo. Dia hoy za hoe averiko indray le teniny nanao hoe mpanota isika. Tena mpanota isika. Izany hoe manaiky fa mila famonjena isika tsirairay ry havana. Ry hava-malala. Ho tenin'i Jesosy nanao hoe mandro soa any amin'ny lalina dia latsao ny aratinareo azahoana hazandrano. Ry havana, amin'ity fandalovana ity, fandalovana ny tantany, efa alohan'ny farana isika zao, ry hava-malala. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, mitena amintsika tsirairay kristiana ao, miroso amin'ny lalina isika. Miroso amin'ny lalina amin'ny fanapahan-kevitra izay fandraisintsika amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Miroso amin'ny lalina amin'ny fanompoan'Andriamanitra. Miroso amin'ny lalina amin'ny fanetreny tena. Miroso amin'ny lalina, atsipazo amin'ny lalina ny arato eo amin'ny fiainana. Eo amin'ny ady izay atrehanao io. Fa efa alohan'ny farana isika zao. Mba azahoantsika vokatra tahaka ny Petera, nahazo hazandrano roa sambo. Alatsao amin'ny lalina ny arato ry hava-malala. Fantatsika fa eo amin'ny mariva tsy misy trondro ngeza. Trondro tsisy dikany eny amin'ny mariva. Fa mila miroso amin'ny lalina isika. Mandatsaka rato amin'ny lalina isika ry hava-malala. Mba azahoana vokatra amin'ny fitahiana, tsy eo amin'ny ara-panahy fotsiny, tsy eo amin'ny fahasalamana fotsiny, tsy eo amin'ny asa fotsiny, tsy eo amin'ny fiarahamonina, fa amin'ny setra maro samihafa. Ka hoy zany afitra ry hava-malala hoe tsy tonga ho an'olo marina Jesosy fa tonga ho an'ny mpanota. Mila tsika mpanota izy mba hamonjy atsika indrindra izay mialoha eto amin'ny faran'izao tontolo izao ty. Mila tsika mba nome fiainana izy. Tahaka ny hoe misy atsika dia tsy afaka raha tsy misy atsika Jesosy Kristy Tompo tsy afaka manao inona amintsika izy. Fa mila manohy tena isika ry hava-malala. Ka andao atsika ry hava-malala hanetry tena eo anatren'Andriamanitra. Handray azy amin'ny fo malemy. Malemy tahaka ny Sabeda ho Pasitera Ragomay izay. Fa izy ny mpamonjy atsika. Izy ny manometsika fiainana, mihoatra ny herintsika, mihoatra noho izay ny eritreretintsika, mihoatra noho izay antenaintsika. Ka voninahitra ny eo an'Andriamanitra fa mitoetra amintsika ny tsirairay fiadanana. Derena Jesosy
Jesosy Kristy tompony sabata. Amen. Alleloia, alleloia. Saotra an'Andriamanitra tsika, saotra ny anabavy soamevitsika, alleloia. Ahoana vahinareo an'izany toriteny voalohany zany, androany izy vao nitory voalohany teto a, dia tsy haiko fa dia apetrako aminareo ny fitsarana, fa dia izay aloha rehefa vao hitory teny voalohany ohatr'izao matetika, dia mba henoinay kely aloha ilay izy hoe manao ahoana sy ahoana, raha misy tokony namboarina, dia namboarina fa matoa nalefa, dia izay resy lahatra hoe efa alleloia, efa afaka alefa eto, alleloia. Dia mampahery anao zay raha nabavy soameva, tahaka ny tamin'ny herinandro iny koa zao a, ny nandray anjara voalohany a, ranabavy Suzelle, ranabavy Erika, ranabavy Selina, dia androany indray ranabavy soameva. Dia maherezy ianao tahaka an'ireo teo alohanao rehetrarehetra zao a, dia ho tonga mpanompon'Andriamanitra lehibe any ianao a, mpitory teny a, avory fanan'olona maro a, any an-danitra, alleloia. Miandry ny hafa ihany koa tsika fa mbola misy koa rindrinao a, mbola ho avy ny sasany ka maromaro ihany moa ny efa mpitory teny eto zao, dia isaorana an'Andriamanitra, dia isaorana anareo a, dia makasitraka hatrany amin'ny fiaraha-miasa. Mino aho fa hitanao reo olona makasitraka be dia be reo mampahery, ampaherezo mihitsy izy raka izy a, ampaherezo mihitsy izy fa fampaherezantsika ihany a, no tsy maintsy atonga anazy a, azoto a, ahery a, dia maherezintsika rehetrarehetra. Nafaritra ny tenin'Andriamanitra, ary matetika moa tsika efa matetika henontsika ny toriteny ohatr'izany. Ny toriteny ato amin'ny baiboly moa zany dia izao hoe raha eto amin'ny fandarina andramoka izao a, dia ohatrany efa saika nitoritoriana daholo raha tao anatin'izay fotoana, satria tsika isan'andro eto dia mitory teny, tsy misy andro iray zany tsy andrenesina tenin'Andriamanitra vaovao eto amin'ity fandarantsika ity, dia matetika misy teny efa miverina. Fa efa elaela indray zao tsika tsy nitory an'io a, efa elaela indray tsika tsy nitory an'io fa androandro izy no miverina eto, alleloia. Dia mino fa ifampahereto isika, alleloia. Ny nampazahoany Jesosy an'i Petera hazan-drano be, no mariana mihitsy hoe be. Ny tiana lazaina amin'izany voalohany dia izao, i Petera efa mpanjono be, fanta-daza be, mahay be. Dia azo antoka koa fa i Petera dia efa nahazo hazan-drano betsaka. Fa teto dia mbola ny mariana, fa ny nampazahoany Jesosy an'i Petera hazan-drano be. Ny baiboly dia hatramin'ny zavatra kely a, dia azo trandrahana ao amin'ny baiboly, ary misy dikany daholo, ary tsy avelantsika misy mandalo ny teny ao amin'ny baiboly, ka eo tsy avelantsika mandalo fa na dia efa mpahazo hazan-drano betsaka. I Petera nge manana mpanampy mihitsy, Petera nge ravana tena professionnel Petera amin'ny fanjanony, ary mahazo hazan-drano izy indraindray, mahazo betsaka izy indraindray a, matetika misy fotoana izy mahazo kelikely a, fa teto nisy fotoana izy a tsy nahazo, tsy nahazo. Rehefa tsy eto ny atao a, tsisy maha-professionnel anao ty fiainana ity. Rehefa misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao, tsisy mampahay anao an'io zavatra io, fa misy fotoana tsy mandeha io a, misy fotoana tena tsy mety io a. Ary tamin'ity andro anankiray ity a, dia fotoana tsy napety ny fiainan'i Petera. Vanim-potoana anankiray ngeza be teo amin'ny fiainan'i Petera ity, satria Petera tamin'iny alina ray manontolo iny a, dia nandeha fa tsy nahita. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farian'i Genesareta Jesosy. Fanizina ny olona. Dia io indray teneniko anao, Jesosy ry havana malala, rehefa tonga amina toerana ray dia tsy kisendrasendra zay. Misy tanjona mazava ao, ankoatran'ny olona mifanizina. Dia misy tanjona mazava ao. Le hira nataontsika maly zao le hoe ilaiko ianao, ilay nakasika be an'ny fotsika iny a, ilay Zakaiosy. Dia Jesosy tonga teo amin'io tanàna io, eo ihany le olona nifanizina. Fa misy olona anankiray, na roa, na telo, na folo, na tsy fantatro, efa mazava amin'ny programme zay, misy lehilahy fohy kely ho jereko ato,
eto misy lehilahy marary ny valambitelopolo taona narary teto foana andeha eto am'ty fariany Betesda ty eto ndray misy ramatoa maty zanaka efa ivoaka izy zay andeha iainga de mifanena eo am-bavahady zay. Halleloia. Jesosy ravina tena tahaka ny fandaran'Andriamanitra ny kintana sy ny volana izay tsy mety mifandipatra mihitsy no andaran'Andriamanitra ny programan'i Jesosy tamin'izy tetỳ tany. Ozany rana danandray makariananina de misy fotoana Jesosy mandeha tongotra lavitra be mihitsy ho any amina tanàna anankiray de lalovany fotsiny aloha re tanàna rehetrarehetra ao tsy nanasitrana olona mihitsy izy fa mandeha fotsiny aloha izy ataony izay atongavana any. Misy tanjona ngeza be ao, misy tanjona mazava ao. Ianao averiko foana ianao tonga io nareo tonga nijery an'ity fandarany ity io nareo mieritreritra hoe kisendrasendra fa tsy kisendrasendra fa vita planina matipaika taka ny filahatry ny volana mankitana no mba nadaran'Andriamanitra koa ny programantsika rehetrarehetra tafahoana eto. Halleloia. Misy amitsika nahita an'ity fandarana ity fa heritaona mandalo eo foana fotsiny ny tarehako zara tsy miheny kory rehefa fa tonga tamin'ny fotoana ray sendra tavela teo sendra tafakilikany iny ny tananao de teo ianao ny tavela de ititsika miaraka eto ino ny fotoanan'Andriamanitra taminao tsy le mbola le tamin'ny voalohany fa eo amin'iny ka teto ry havana de zao nisy olona ny fanizina ihaino ny tenin'Andriamanitra fa io zavatra io ohatry ny efa niainga tany alavilavitra tany zany Jesosy. Ohatra anao ohatra ray mba azotsika rehetrarehetra ohatra hoe ery amin'ny galeria Sorano ery mialatsindra misy tsy mahita ny galeria Sorano fa io no matetika hitany be sy maro garany Sorano ohatra eny ohatra ny farian'ny Genesareta de possible ety manomboka ety amin'ny Bojatovo ety amin'ny Tsangam-bato ety amin'ny Bojatovo ety de fanizina ny olona de betsaka rehefa miteny hoe eo autorité-ny Jesosy autorité-ny Jesosy fa misy toerana mbola tiany Jesosy ampongavana aloha mbola atositosiko ny oloha de mandeha ihany mandeha mbola tsy manomboka ihany ny toriteny tsy nanomboka teny Ambojatovo fa ery amin'ny garany Sorano vao anomboka satria maninona. Halleloia. Satria misy olona jereny eny le olona mifanizina efa eo ihany reo aokonge misy olona be de mifanizina eo ihany isanandro eo ihany fa tsy niove mifanizinizina eo am' Jesosy io fa misy efa tadiny Jesosy mihitsy zany ty indray Jesosy avondreo tindra ao ary lasa afaka kelikely ndray ty Jesosy nanotandray ohatra fa le mifanizina eo ihany Jesosy hitory teny fa misy tanjona mazava. Halleloia. Misy tanjona mazava tery amorony rano ny fariany tery amorony fariany Genesareta izy vao nijanona teny izy no nitady toerana hipetrahana fa naninona tsy teny Ambojatovo fa maninona ny ery ambany ery satria misy olona mpiserasera eo amin'io ranony Genesareta io eo amin'ny fariany Genesareta io Halleloia. Misy olona hojereny eny io olona io tsy possible ho tafakatra ery ambony ery mihitsy eo ny fiainany misy fotoana ry havana eo amin'ny tontolonao io mihitsy ny andehanan'i Jesosy. Halleloia. Eo amin'ny rano eo raha tsy nakany izy kany peteranga isanandro eo peteranga tsisy raha reim-peterana zay ohatra hoe mandeha any amin'ny fanaovana mofo peteranga tsy ho hitanao eny amin'ny brokatery peteranga tsy ho hitanao eny amin'ny tsy fantatro avy ina ny karazana azy eny amin'ny fandrafetany fa peteranga mpanjono tsy mpanjono ary samy hafa ny manjono sy manarato zay aloha zany tsara fantatritsika. Petera tsy mpanjono fa petera mpanarato. Ny atao hoe manarato de zao maka be dia be indray mandeha amin'ny alalan'ny arato. Ny manjono manjono tsirairay amin'ny fitana. Ny mahasamy hafa indray de zao ny manjono ny manarato tonga de alefany fotsiny de zay tratra rehetrarehetra ao fa le mamitana ohatrany somary misy afetsena zay izy io asiana kakana kely ny lelapitana asiana kakana kely de zay mihinana amin'iny de tratra azo tsirairay fitaka ny trony mamitaka kokoa zany ny manjono tsika eto am'izao fandarana zao tsy manjono tsika tsy manjono tsika eto fa
fa manarato mihitsy tsika eto. Halleloia. Manarato. Halleloia. Ary zao tsy nentin'ny toroteny teo amin'izy azy aloha Jesosy. Ny olona efa mifanisy, ny olona ange te heny toroteny. Amin'ny firy ihany Jesosy manokana. Natositosiky ny olona teny Jesosy. Nidina tafidina teny ihany ny farany. Ka eny mihitsy ny tiany Jesosy tongavana. Misy rendez-vous ngeza be eny. Halleloia. Fa le olona manao rendez-vous le ray tsy mahafantatra. Fa le ray mahafantatra. Jesosy mahafantatra. Fa Petera mbola tsy mahafantatra. Jereny zavatra nitranga. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo amin'ny tsisiny farihy izy. Ireo ny atongavan'i Jesosy eo. Ary tsy mbola ireo rehetrarehetra eo, fa indrindra ny anankiray amin'ireo. Fa ireo rehetrarehetra eo samy ahita fahasoavana satria raha jerentsika ny farany tantara, samy ho feno trondro ireo rehefa avy eo. Fa tsy mbola le sambo kely roa, tsy ireo roa nijanon'ireo aloha, fa ny anankiray amin'ireo. Matipaika mihitsy a. Matipaika. Halleloia. Na misy sambo kely zato koa ireo, misy sambo kely anankiray na atongavan'i Jesosy avy any amin'ny tany nalehany tany. Misy sambo kely ray jereko ato. Halleloia. Fa inona ny olana amin'io sambo kely io? Tsy le sambo kely, fa ny tompon'ny sambo kely. Halleloia. Nahita an'ireo Jesosy dia Jesosy hoe eto any itory. Eto any itory. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo tsisy ny farihy izy fa ny mpanana rato efa niala taminy ka nanasa ny ratony. Ny tompon'ireo sambo kely ireo zany dia olona efa tapitra ny asany. Efa natapitra ny asany. Manasa rato zany efa vita. Ohatry ny mécanicien zany ianao dia efa miorina daholo ny clé rehetrarehetra, efa voadio ny clé efa tsy voakeo intsony io. Ohatry ny mpanao mofo zany ianao dia efa niala ny tablier efa nidiovina daholo ireny moule sy fanaovana mofo rehetrarehetra ireny. Tsy hanao intsony izy manao an'io. Vita ny androany. Halleloia. Vita ny androany. Aina Iniasy efa eo foana ka. Efa teo izy taloha be. Efa teo izy taloha be. Eo izy indraindray dia eo izy dia tsy eo izy dia eo izy fa efa eo izy taloha. Dia anisan'ny olona anankiray teto raha iaina io mety efa ela be fa tsy mbola nahita ny tarehan'izy io na indray mandeha teo amin'ny fiainako ary. Misy olona ohatr'izay tsy mbola hitako mihitsy izy io ohatry ny ahoana. Tamin'izany moa zany mbola mi-accepte olona tsisy sary. Fa zao tsy mi-accepte olona tsisy sary intsony. Efa veto izy ka efa teto foana izy. Halleloia ho an'izay tsy nahafantatra. Aina Iniasy ny anaran'izy teo. Dia tonga soa foana izy dia tsy aiza tsy aritra iny. Dia zao ary niditra tamin'ny sambo kely anankiray izy izay any Simona. Dia nangataka izy hiataka kely amin'ny tany dia hipetraka teo sambo kely ka nampianatra ny vahoaka. Hitanao? Ny mpianatra le Petera efa nanadio an'ilay vita ny asa. Ary le vita ny asa io efa le olona nanary toky. Le olona efa nanary toky tsy vita intsony ty tsy nisy tsika androany mino ny tsika androany. Dia efa nanary toky. Efa za taloha manao taxi za amin'ny alina. Sady mianatra manao taxi. Hitako izany manao taxi amin'ny alina tsy nahita client na ray. Mody dia efa mindrana lanterne amin'olona tamin'izany dia manatitra lanterne amin'olona. Tsy nahita efa tsisy ninona atao intsony. Manary toky. Saingy izao. Niteny Jesosy. To dia niditra teo amin'ny anankiray izy. Azoko antoka fa nanontany izy. Iza ny tompony ty? Zahako izay fa ahoana? Hoy izy Petera. Efa fantatry Jesosy fa Petera, Simona Petera, fantany. Ianao mampiditra an' Jesosy eo amin'ny fonao io nge ianao nge efa fantany. Ianao mety mbola tsy nahafantatra. Halleloia. Halleloia. Eny antsika moa anabavy maro izao mipiraba olona sy efa izy foana mahita olona hoe vaovao eto sy ny sisa dia kôrina mantsy izy io. Halleloia.
de zao sotra azytsika faty moa samy manana ny atsarovana azy nareo rehetrarehetra reo halleloia de fantatry jesosy fa i Petera tsy nafantatra fa Petera koa nanana fahatsoram-po de tonga de napiditra an' Jesosy izy raha olona kirikirina zany sy niasanay fa tsy misy napetrahanao koa ny sambokelinay fa Jesosy Petera sasao ny arato za fa za aloha apiditra ny tiranga ty de nasena niataka kely de jerenao nge le fankatoavany niditra tao am'le sambokely a de nasena niataka kely ny ranony sisiny tsingevangevana tery zany nanomboka teo zany Petera ray avana Jesosy niditra teo amin'ny fiainany fa izy Jesosy niataka misy hevim-panahy daholo zany amin'ny fotoananao mandray an' Jesosy a de mety izy anao hiataka am'ty zao tontolo zao ty fa misy antony foana ny iatahana ianao rehefa miataka ihany koa de hitan'ny olona lavilavitra ianao jeren'ny olona fa ianao koa mahitany olona de ifampitazana ianao sy ty zao tontolo zao ty alleloia de fomban-javatra zany rehefa manomboka ianao zay niditra hivavaka hoe za tena hivavaka reto a niova fo a hivavaka hiova am'le isan'andro ianao zay de nidikan'izay a manomboka nahirana ny olona na niresaka aminao ary ohatriny tsy de olona misy fifandraisana ohatrany talotsony ianao sy ny olona amin'ny fotoananao mandray an' Jesosy marina tokoa tena nge ny olona za koery se za ry se mivavaka zao ho any an-danitra ake tsika ohatra miteny amin'ny olona ny hoe misy arety mifindra raha olona mbola tsy mivavaka tena de niataka kely zareo nangataka izy mba hiataka kely amin'ny tany de miperaka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka eo zany de efa misy zavatra aloha ny ilana ny Petera satria ny sambo iny a de ambony-drano eo iny etsiketsika eo a de afaka mety lasa keleria lavilavitra eka tsisy vatifantsika matsy tam'zany fa azoko antoka fa teo aloha Petera de efa niasa nanao asan'Andriamanitra tsy variana misaka kely any mitady lavitra ny vahoaka ndray de averina kely eo am'le plaseny izy azy efa asan'Andriamanitra zany tsy kety nge ravana malala zany mahatonga anareo reo nareo vao manomboka manao vavaka fanombohana vavaka firenena mbola reny aloha ny atao ao amin'ny fotoana nitoriteny ohatran-dranavavy soamevo nareo halleloia fa eo de efa manomboka ny asan'Andriamanitra manompo halleloia Jesosy mitoriteny Jesosy koa rehefa mitoriteny mety mihetsiketsika be de Petera mitazo mamivoy an'le teo izy de efa nanao asan'Andriamanitra nge halleloia zao mahafinaritra mihitsy raha latojo atao amin'ny groupe de zao izy a mijoro vavolombelona foana isan'andro misy tenenina foana izy koa moa vany am'le faritra atsimotsimo iny izy maromaro zany hoe vatao amin'io de halleloia halleloia ianao a aza miandro mpitoroteny ianao fa asan'Andriamanitra ngezabe azonao atao mijoro vavolombelona za rehefa nanomboka vao nivavaka de zao mijoro vavolombelona ary za tsy maintsy ataoko misy zavatra tena halleloia misy zavatra tena misy zavatra hitsoroana vavolombelona foana ianao misy zavatra hitsoroana vavolombelona de zao ny zavatra tranga nakato de anomboka an'asan'Andriamanitra de Jesosy mitoriteny mbola tsy nitodika taminy mihitsy aloha Jesosy fa io ny fitaovana halleloia io ny fitaovana raha izy fosiny hoe Jesosy tsy mitodika aminao fa mitodika mitory amin'ny olona fenao nefa tsy adininy Jesosy satria ny fitaovanao mihitsy nge io ry avany halleloia ianao za mieritreritra zany hoe ianao adinin'Andriamanitra hoe ny olona mitory de ianao mitazotazona ny samy fa ny ianao no ngeza indrindra Jesosy mihitsy ny ao anatin'ny sambokelinao fitaovanao io ny fitaovanao ampiasao amin'ny asan'Andriamanitra ny tomobilinao ampiasao amin'ny asan'Andriamanitra ny ordinateuranao ny telefoninao ampiasao amin'ny asan'Andriamanitra halleloia de zao mitory tamin'ny olona zay de ny olona nahery
azo antoka koa petera tena naheno satria ny olona ngery lavilavitra eny mety misy zavatra somary tsy de ny olona any na de mafy feo ary jesosy fa petera tena nandray be mihitsy zany tokoa mampianatra zany jesosy de petera eo miaraka amin'ny eo ambony sambo kelika mahafinaritra nge zany revany hoe jesosy mihitsy ny ao anatin'ny sambo kely ao jesosy mihitsy ny ao anatin'ny tokantranonao mahafinaritra nge zany revana malala teo petera de efa nanomboka nisy zavatra nidirany ny tena marina teo petera de efa nanomboka niditra lalina ny fiarahana amin'ny jesosy teo eno ny mazava tsara ny afatra eno ny mazava tsara ny fampianarana hitany hatramin'ny fihetsiky jesosy azo ny tsara mihitsy ny zavatra rehetra ary jesosy tsy lavitra azy fa ao anatin'ny sambo keliny sambatra petera fa ianao koa afaka sambatra ampidirao tokantranonao ampidirao anatin'ny fiarakodenao ampidirao amin'ny fiainanao andavanandro isan'andro jesosy aza vela lavitra anao halleloia fa zao no tena zavatra mahafinaritra ary rehefa nitsahatra ny teny jesosy de nitodika tamin'ny simony izy halleloia io zava-dehibe io vita ny anjaran'ny olona ianao raha manompan'andriamanitra ianao akaikaiky an'andriamanitra ianao de zao aza matahotra ianao vitany ny olona matetika da itsika mpianatra rehefa namoky an'le olona lehilahy tsy ombodimy arivo de ny olona aloha ny inana ny mpianatra nanao serveur daholo fotsiny lo servira fotsiny lo faza malahelo anao nitondra ray gony avy ray sobika avy mpianatra avy ao de tahaka zany koa rehefa vitany ny olona vita ny toriteny lasa ny olona nody mety seky antany nga petera ary ahoana ny ana de ahoana jesosy raha olo lafo zany de ahoana zany vita izy ty zany monsieur jesosy fa de zao ahoana mba fanarahantsika tam'le samboko nitenginanao ohatra zany fa tsy niandry an'izany jesosy ary rehefa nitsahatra ny teny izy vitany ny olona de nitodika tamin'ny simony izy de ozy izy mandrosoany amin'ny lalina de alatsao ny aratonareo azahonazany rano halleloia baiko raha olona hafahafa hoy izy anabavy soamefa te hoe ohatrany everiny simona petera fa manao adaladala tokoa jesosy hoe manao sangisangy ratsy hoe andana latsao ny aratonareo azahonazany rano tsy maintsy ny teny petera hoe tsy teo maly everiny ty rangaha ty ngambany mantsany jesosy zany everiny izy ty fa hoe mbola tsy nandeha nanjono angamba mbola tsy nandeha nanarato angambany fa izy ny zao vo tonga ny tena marina fantary jesosy fantany ny problèman'ny petera fantany fa sambo kely tsy ny vimbo io natrondro ray napirina ray ara tsy ny vombininy io androany fantany zany jesosy miditra amin'ny fiainanao fantany hatramin'ny any anaty vilaninao sy ny volianao sy any anaty poketranao ianao mandray an' jesosy io za tena teneko anao na tsy mitarainy zany koa zao ny problème jesosy fantany tsenjery io ary io mihitsy ny atongavany eo aminao halleloia anao zany miaraka amin'andriamanitra ianao kalma mihitsy ianao atolory azy fotsiny ka sao aloha fanjakako sy fahamarinako de anampy anareo ny zavatra rehetra ina le anampy efa fantany le ilainao de davo izy aloha halleloia everiny petera hoe tsy fantatry jesosy amin'ny zavatra efa nitranga everina fa olona manao mpilivavatra zay ndana manjondro tsia fantany fa mbola ny tena izy mandrosoany amin'ny lalina zao revana raha maky ten'andriamanitra tsika any amin'ny jaona toko faraiky amby roapolo any amin'ny jaona toko faraiky amby roapolo andininy faenina afakitsika kely ny jaona toko faraiky amby roapolo andininy faenina zao le ten'andriamanitra manao hoe ary hoy izy taminy mbola petera ihany io mbola resaka manarato ihany io hoy izy taminy alatsao amin'ny sisiny akavana ny sambo kely ny aratonareo de ahazo ianareo ko de nalatsany zany ka tsy zakany nakanina no ny avetsahany azany rano alatsao ay zao izy amin'ny sisiny akavana ny sambo kely
tsara fantatsika fa ny jiosy rehefa manjona rehefa manarato dia manana fomba mampanao dia zao ny azy mandeha ohatr'izao zany ny sambo kely ty zao ny fahitanareo namany zao ty tanàna ankavanana fa mivadika mantsy le sary ty zao ny tanàna ankavanana fa ty tanàna ankavia dia zao ny jiosy rehefa manarato dia atsipy aty amin'ny ankavian'ny sambo kely ny arato mety lafiny be dia be mety mahatonga an'izay satria ianao raha ity tanànao ankavanana ity no matanjaka kokoa dia tsy avy any ny apoianao akory tsy avy any ianao misitony fa avato ianao mahazo masitona tsara kokoa noho ny hoe tiany ianao matanjaka dia avato ianao ny sitony azotsika tsara zany dia avato amin'ny ankavia izy no manao ohatr'izao ankavia ny sambo kely foana ny fahazarany jiosy rehefa manarato fa jesosy ry havana raha vany jesosy ny lozika raha vany jesosy ny fombafomba mampanao raha vany jesosy ny fahazarana rehetrarehetra fa rehefa miaraka amin'ny jesosy ianao azagaga ianao raha se manao zavatra fanohatra amin'ny fataonao aiza ianao ry havana mahita zany hoe olona marary zany hita olona narary vavony be seky maty nasehana ny fady amina raiky amby roapolo andro fa sitrana mandraky tiany androany efa lehibe zany olo zany any mbola any izy any fanohatra nge zany raha dokotera ny tenenanao an'izany ka drainy dokotera ny pastera hoe mamono olona lefa marary vavony efa mandeha tsy avelanao misakafo fady amina raiky amby roapolo andro tonga dia sitrana tantera jesosy isaky manao zavatra dia tiany jesosy aravaina ny fahazarana sy ny fomba mampanao sy ny fomba ndrazana sy ny fomba nahazatra hatramin'izay tiany ahita amin'izay anao fomba vaovao fa ny olona hita an'izay dia ny olona makatoa halleloia marina teny ana baptisome everiny petera fahadalako izy satria zao ny fanaratona dia amin'ny alina satria amin'iny ngamba mety matoro ny trondro raha teo tsisy tabataba fa amin'ny atoandroany misy sambo mandeha misy olona mety milomano tsy fantatra dia mikorotana ny trondro fa amin'ny alina tompoko ny fanaratona zay no natonga ry petera hoe nandritry ny alina iny izy tsy nahazo fa rehefa jesosy miaraka aminao na alina na atoandro mitovy daholo rehefa tahina ianao dia tahina tsisy saison an'izany ny asanao fa rehefa tahin'andriamanitra ianao dia tahin'andriamanitra nampivarotra elo ary ianao ozy ianao hoe orana tsisy orana tsisy vidy elo fa vidin'ny olona io ny amin'ny masoandro ho vidin'ny olona io ny amin'ny antony hafa ozy ny olo aloha tena mividy elo teny zao fa tena mbola hoelana aloha zao mora ny elo ny enao mandeha foana avy moa ny olona dia fifantofan'ny olona koa ny elonao miaraka amin'ny jesosy ianao zany tsy misy an'izany tsony potika ny lozika aho potika ny fahazarana ny jesosy tsika ravana malala mpanjaka an'izao rehetrarehetra zao rehefa izy miteny na zavatra tsisy misy na zavatra misy koa afaka ataony tsisy halleloia tena marina ke teny rany vapsome ohatry ny adaladalanga ohatra manaoko daladala koa ty rangateo izy andao ny zavatra mahavariana dia zao jesosy tsy mpanarato jesosy tsy manam-pahaizina momba ny fanaratona jesosy ke mpandrafitra jesosy nge ry havana ampianarany petera mitondra sambo kely raha hoe amin'ny maha olombelona inona ny hainy jesosy amin'ny fanaratona mihinana trondro ny tiany fisy mpandrafitra petera zao raha asianao mandrafitra simba ny hazo satria diso refo foana satria ny hazo kosa manarato ny ainy fa jesosy ry havana ny teny ataovy halleloia ohatry ny hainy jesosy ny manarato ny zavatra mahavariana dia zao any amin'ny tanin'ny palestina dia ny ranomasiny Galilia no be karazana trondro indrindra eto amin'ity tany ity raha ranomasina ohatran'io fa any amin'ny tanin'ny palestina rehetrarehetra dia zao misy karazana zany hoe espècena 700 karazana trondro 700 tsy fahita fa tsy ao amin'ny ranomasiny Galilia rery any fa kinao ny tantara za tsy mandainga aminao amin'izany karaza trondro 700 tsy hita any Palestina tsy hita fa tsy ao amin'ny ranomasiny Galilia ohatra any ampefy zao ianao mahita baraoa ianao mahita tsy fantatro avy
fa any Mbatondra Zaka ianao mahita besisika azonao ao amin'ny ranonanosy ianao mahita trondro le ranonanosy ohatra ny ahy zany fa ny ao amin'ny ranomasiny Galilia no be karazana trondro indrindra mihoatra 400 amin'ny fahita isan'andro misy espèce 400 tsy hitanao zany raha tsy ao ohatra hoe fibata ohatra tsy fantatro de zao zany ny zavatra mitranga tsy tonga ho azy zany fa Jesosy de lehilahy galilianina ary Jesosy eo amin'ny tontolony misy karazan'olona tsy fahita tsika reto ary misy olona tsy fahita misy espèce tsy fahita mihitsy mba olona ohatry n'inona ary ny olona iny ka zay ny eo amin'ny Jesosy ny ao raha teo manarato azo eo daholo ny karazana trondro rehetrarehetra tsy mandehandeha foana zany tsy mpanarato trondro Jesosy fa mpandrafitra fa Jesosy mpanarato olona de nataon'Andriamanitra ao amin'ny ranomasiny Galilia mihitsy ny misy karazana trondro betsaka indrindra hitao daholo na bokana na marlemo na paralitika na olona mona na marenina na jambana hita tao daholo na ny matibady na mahantra na ny sahirana na ny manan-karena mpiavinavina sy mampambotro vahoaka hita tao daholo halleloia tsezaseza tsy aritra zay fa zao teo dana ozy izy ohatry ny teny zany tsy alatsao ny aratonareo tam'le Jaona 1:20 teo alatsao amin'ny akavanana zay koa zao ny tenin Jesosy teto fa tsy voasoratra hoe alatsao amin'ny akavanana halleloia misy trondro malelosy maso voatoka hony halleloia zany hoe teo de fa mety nampisalasala Petera ny akavanana hoana amin'ny akavinge Jesosy fa zao Petera tsy niady hevitra ary zay foana ny olona tsika rehetrarehetra zany le teo avy navim-panahy anisany zany hoe ianao misy zavatra torona hevitranao de nenao hoe tsy zany fanao ka le tsy fanao mihitsy ngery avana ianao raha te hita zavatra tsy fahita anaova zavatra tsy fanao amin'ny lafiny tsara ao amin'Andriamanitra ny tiako tenenina fa tsy hanao foana ianao kehitrehitra zany olona marary vavony zao nisy olona marary olona diabetika sady misy goty vao tsy mihinam-panafody zany mivoto ohatry zany ny tongony fa tonga de mifady anina 7 andro de tsy mihinana le fanafody tsony raha zany ve ravana ny teneninao ny olona sy ny mpanao gazety sy ny dokotera tsy migadry ianao zay le zavatra tsy fahita tsy fanao fa nahitany tsy fahita koa satria tsy nihinam-panafody tsony mandraky ty ny androany sitrana ny goty sitrana ny diabeta le havana malala halleloia rahamondy lanao zao petakorona oatra anay fidiny za zao solasola aloha fidiny mampionina lavalava orona no fidiny teo daholo halleloia fa ny zava-dehibe nakato i Petera rehefa mandehana de mandana arotsay amin'ny akavanana de arotsay de somary nyteny any le fizy Jesosy zangehatra amin'ny alina teny nandritry ny alina zany efa nikelezako hoe nefa tsy nahazo nininona ohatry ny tia ny tenenina zany hoe Jesosy tena tsy nahazo nge zay savao raha nahita trondro tsisy naray ary fa ny zavatra mahafinaritra Mario amin'ny baibolinao ty teny ty le tenin'ny Petera manao hoe kanefa no ny teninao de alatsaka amin'ny arato zany hoe raha ny amiko aloha Jesosy raha ny hevitro tsy possible Jesosy tsisy ao raha ny hevitro fa saingy zao no ny teninao reko ny toro-teninao teo za tena voakasika tena misositra ianao zanak'Andriamanitra ianao de zao no ny amin'ny teninao ihany fa raha no ny amin'ny teniko za tsy hanao an'io tena memy fahafapo Jesosy afa meko fahafapoanao zay zany ny tianao fa izy tsy nieritreritra ny ahita matoy izy menatra be an Jesosy de nandoalika rehefa nahazo de satria izy niala teo nikakato fotsiny hoe anao zay mahafinaritra ny Jesosy fa tsy nio izy hoe ahazo satria tamin'ny alina ho izy nefa nitady fa tsy nahita fa za te teny aminao androany ianao sady mila makatoa ianao no mino androany amen makatoa ianao de mino de manatanteraka mietsika amin'ny finoana fa za te teny aminao ho tonga aminao ty zavatra ty ary rehefa nataony zany de nahazo asan-drano be dehibe izy ka efa nisitritrany arato zany hoe tsy nanomana rato mazaka an'ireo trondro ireo Petera tsy tao anatin'ny eritreretin'ny Petera fa za te teny aminao koa ry havana malala
fa ninninona zavatra angatanao amin'andriamanitra ka makatoa an'andriamanitra ianao mihoatra no zay nieritreretinao ho ataon'andriamanitra aminao. Andriamanitra tsy manome zavatra justa zany fa andriamanitra manome mihoatra no zay nieritreretitsika ry havana malala mihoatra ho a. Halleloia. Tadidiko andray mandeha mpanomboka ny vavaka aho de tam'izay fotoana zay nisy dingana ray ngezabe zay mbola atao anaty trosa tam'izany fanomboka ny vavaka efa afaka sy kelikely kosa ny trosa de tam'izany a nisy vola 5 millions zay mila tedaviko tokony alatsinainy ariva nitady an'izay ame an'izay an'le olona misy 5 millions ameko efa vita programme meko 5 millions le olona de nisy zavatra zay dingana ngezabe tam'izany zany zay mivady efa vangin'andriamanitra tsy fihinana ny kisoa de efa tena le mpanompon'andriamanitra nitarika nareo izy mbola mihinana an'io foana mba miala am'izay amin'ny fa manohana fitahin'andriamanitra aminareo io sady mijoro avimbela aminao ihany moa zaho de zao teo zany zay mivady nandinika orineny a sao de mba ory dada sao de mba ndao sao de mba tsy fihinana mariny io fa maninona ary le olo reto ho zany ny voan'ny zareo ara-panahy nefa zareo tsy mihinana tsika ve de hay baiboly ohatran'ireo noho ireo de zao am'izay ny tenenay zay zany tsy nampatatra zay mbola mpihinana an'izy fa zao narotina tam'izay fotoan'izay ary za miteny hoe nareo zay mbola tsy resy lahatra eo angatao famantarana famantarana ny ary tena angatahany famantarana zao zany tenenay mivady mivavaka ny alin'iny hoe jesosy a satria tena mafy be mila mitady an'izay vola 5 millions zay ny arivan'ny latsinainy de zao ny tenenay jesosy a zay jesosy alakoso raha tena tsy fihinana marina fa zao porofoy aminay jesosy a fa tena tsy fihinana io ka zao raha hitanay jesosy io vola 5 millions io raha pitsomenay an'le olona de tsy hinana no itsony zay zany mba famantarana napetraka vady tenenko anao ry havana malala ny ariva latsinainy amin'ny enina mila 5 millions fa no nahavariana amin'ny folo maraina nahita 15 millions tam'zany amin'ny folo maraina inona zara tiako teneny tiako atokavana tena tonga de tian'andriamanitra porofona tena tsy andry amin'ny enina zany izy ary tsy 5 millions fa tonga de zay famantarana ilainareo za no mihoatra alleloia ka teto petera nahazo ny mihoatra izy nietreritra hoe ty arato ty mazaka an'izay tena zakany ty fa izy jesosy tsy ampiny ka tsy ampiny tritriny rehefa zany ame tritriny tritra ny arato ame anao mihoatra no zay nieritreretinao ny andriamanitra alleloia nahazo zandramy be deabe ary nga vitan'izay tritra efa nisy tritra ny arato jesosy koa nefa tsy manapodika any fa nisy tritra entina naporofona hoe be deabe mihitsy ty ny antson'le sambo kely faharoa mihitsy apio zay de avy reny sambo kely roa fenitrony sekiny letika blok saika rendriky ny fitahina saika rendriky ny alleloia saotra jesosy ary vitany somenao petery zany de nekohaka tamin'ny tongory jesosy izy de rehefa ekohaka tamin'ny tongory jesosy izy de any hoe tompoko miala amiko olomeloka ay tena fona jesosy azafady ary misy mpangataka zay ao sabotsy namehana mangataka aminao izy ame vola avy zangy ny anjery de miteny hoe tsy misy zangy eo atena ny anjera mihitsy tsy misy oa azafady ary sady tezitra be izy fa tsy petera teto tsy tezitra fa azafady jesosy azafady ary tena diso mamela hafa olomeloka de talanjo nisy sy zay rehetra teo aminy no ny abean'ny azandrano ary toy izany koa jakoba sy jaona zanaky zebedio izay miombon-drahara asosie amin'ny simona petera de hoy jesosy tamin'ny simona aza matahotra am'izao hatramin'izao an'izao de ataoko olona kosa no azonao ary efa fampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy de nahafoiny zavatra rehetra ka nanaraka ny jesosy alleloia ry havana malala mehany aho mahita anareo eto raha lava vava sofina bourrambo mena sofina de zao nanomboka teo navelana zavatra rehetra zao ry havana malala isika mila mirosy lalina raha mbola pino ianao mbola voa olona ny anomboka hivavaka ianao de mila mirosy lalina ianao fa ao am'le lalindalonao no ahitanao vokatra ao ny ahitanao an'le azandrano tsy mbola aty aminay misy fotoana misy rano de eo amoromorony elo sady mirobotrano izy manjony
de mahazo trondro zany izy fa kelikely fa ianao raha te hahazo trondro tanao rehefa misy an'le olona mpanjona amoron-dranomasina reny tsy eo am'le rika eo izy manjony tsisy ninona azonao eo sany afa nahita hoe iny misy rika de milalao rano eo zany tsika de milalao eo amoron-dranomasina eo any ianao manjono manao raha mpanjony kamo de any izy manisy araty de jinona amory akoran-drika nge ny azony eo na fozahorana raha betsaka indrindra fa ny mpanjono a lasa izy mandeha saoty an'le onjy misy de ry alavitra eny izy manomboka manjony eny amin'ny lalina eny tompoko ny trondro a raha te hita vokatra ianao amin'ny fivavahana raha fivavahana ny tianao ahitana vokany tsy mety ianao tsy mirosy lalina eo am'le marivorivo ao mety voakasika ianao mety resy lahatra amin'ny toriteny mety mahery ianao miala eo ekeko zany fa tsy hotritra ny aratonao tsy ahita an'le fahafenony ianao raha eo amoromorony eo fotsiny ianao misy olona eto efa elona fa eo amoromorony eo ianao mila mirosy lalina ianao any no misy azan-drano de miroso lalina ary raha efa mpitoro tena efa mpanompon'Andriamanitra ianao koa mila miroso lalina raha eto marivorivo eto ianao a pirina trondrotrondro kely azoazonao ihany manjonjony kely ety misy ragazety afaka ty aminay fenofeno rano de misy rano zay misy plage kely zay ary ananarivo fandehanana de rehefa mitsangatsangana iny de izy lolo am'lao rano eo izy manao boty lava be zay de eo izy manjony de mahazo tokoa izy a de efa manana ohatry ny kitapo kely zay de mahazo izy de variana mihitsy mahita azy de eo izy ny olona am'lao rano fisy tsy mbarana longolongo be zay le rano de mahazo izy eo amin'ny marivo eo anao a misy azonao ihany angamby eo zany ke raha vanamalala mahatonga tsika mpitoro teny mila mandroso lalina inona koa le lalina tiako tenenina mila miditra any amin'ny lalina any tsika ny torotenitsika tokony toroteny lalina alleloia tsika tsy mino amina toroteny ronono fa mila mitrandraka tsika mila mangataka révélation amin'Andriamanitra tsika fa tsika raha te ahazo fanan'olona am'izao fotoana zao de raha toroteninao tamin'ny folo taona lasa any ny averimberinao eo a ny devoly zao fa manana zavatra manintona ny olona maro be any ianao zany mila mandroso amin'ny lalina koa ianao za mitsodrano mpitoroteny rehetrareto amin'ny andramoka izao mandroso any amin'ny lalina nareo ary zay mahita fa nareo tena mandroso any amin'ny lalina ary zay faly manana anareo maherezy nareo groupe zay maharesy alleloia fa tena hitanay fa tena manao zavatra tsara mitrandraka zavatra lalina nareo zay koa zay mivady eto de mitrandraka zavatra lalina mandroso any amin'ny lalina mila trondro ngeza be tsika mila tritra ny arato am'izao andro faran'izao re abana malala raha toroteninao 5 taona lasa igny any ny averimberinao misy ohatry zany ange misafosafo eo moromorona eo foana de reo ihany ny azo eo de reo ihany fa tsika mila mandroso lalina tsika amin'ny toroteny mila mijoro tsika amin'ny filazantsara mijoro tsika re abana malala amin'ny fotikevitra ijorotsika amin'ny filazantsara mila mahazo mpanao politika trondro matavy be tsika mo am' Jesosy mila tena ren'le artista malaza tena mbola any am'izao tontolo zao reny tsika tena halleloia amin'ny alalan'ny toroteny lalina halleloia mandroso any amin'ny lalina mirisika mihitsy ianao mandeha mitory toritsika foana halleloia fa mila mahazo trondro isika ary mila miditra ao amin'ny ranomasiny Galily ao am'le misy ny rehetrarehetra mbola isaorantsika n'Andriamanitra mbola tsy tapaka ny Facebook mbola mandeha zao zavatra rehetrarehetra zao alleloia de am'izay fotoana zay a mbola androsany amin'ny lalina foantsika za manokana misaotra ny nabavy satria nafahantsika ny fampahery izany tenin'Andriamanitra zany androany ianao koa raha vonina ianao nidingana ataonao voalohany ampandrosolo Jesosy eo misambo kely ny fiainanao de atovy anazy io maraina ataondro arivo misy amitsika nitongo Jesosy ilany any eo misambo kely tsika fa nitongo zay ila mbola le na ny zavatra jerenao na ny zavatra partagenao na ny tontolo iainanao ataovy Jesosy 100 isanjato filazantsara 100 isanjato re avana malala betsaka amitsika nareo mpijereto mbola tena any am'ireny olona mifamalimaly miteny ratsy reny mbola any nareo ny hita hoe ianona commenté an'le zavatra ianona commenté an'le zavatra ianona manao zay masato ory havana ampidiry Jesosy eo am'sambo kelinao to de manao fa rasin'Andriamanitra ataovy zay atonga anazy avy eo amin'ny alalan'ny sambo kelinao
na zao tenako aloha avy eto amin'ny lalan'ny sambo kely nyty fiainanay menakavy kely ty ity tranony ity avy eto mba mialo zao toriteny zao. Halleloia. Tsika mampandrosa an' Jesosy. Jesosy nge zany miteny zay fitaovana fotsiny karakara an'le sambo kely zay ataonay zay ala izy an' Jesosy toroy Jesosy toroy amin'ny olona fa mila an'zany ny olona. Halleloia. Fa ny tranonay sambo kelinao Jesosy fa za koa tetenanao fa mitodika aminay Jesosy avy amin'ny tenesy mandrosoany amin'ny lalina andanandray mankatrondra. Halleloia. Tsy mahafaty antoka ny manao asan'Andriamanitra. Tsy mahafaty antoka ny mandroso amin'ny lalina. Tsy mahafaty antoka ny mivavaka be. Azahoana tombony miditra lalina amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Dia maheresitsika rehetrarehetra. Samy mazoto, samy tahin'Andriamanitra. Zay ny toritentsika teto androany andeha ataontsika ty raha mahafinaritra be ty atsarovana anana Bavilova soa izy ty. Eny tsika anaiky eto androany. Hoe anaiky Jesosy. Anaiky venao zay rehetra vonona androso lalina izy azonao atao mihitsy mitsangana kely ao atokantranao amin'ny tiry ty. Manaova tseriatrika kely ohatran'izay miaramila voninkazo re misy dia asandraton'ny tananao Jesosy za vonona ny androso lalina fa za mba tahitan'izany aratotritra zany Jesosy za mba tahitan'izany sambo keliko anankiroa feno zany Jesosy feno vokatsoa feno fitahina feno révélation feno herin'Andriamanitra mahereza isika rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Halleluia.
amen jesosy ataonay eno a jesosy Alléluia. Rahantsika vavaka izany toriteny zany rahantsika vavaka zany iry zany alleloia ataontsika raha hiteny hoe jesosy a za androso lalina tsy haiko anao ry havana fa za io manana faniriana mbola androso lalina ndray koa alleloia ny fantatra ankehitriny fa tsy mahafaty antoka ny mandroso lalina alleloia mino fa tsika rehetrarehetra samy nanolo tena vaovao indray tao anatin'izany mety efa anatin'ny asan'andriamanitra ianao dia teneny hoe za jesosy androso lalina jesosy alleloia mety ao anatina voafanomboana ianao dia teneny hoe za jesosy tonga dia ampandroso anao a alleloia tonga dia anao ny asanao a amen sotra jesosy azonao atao ry havana ny mahomby a tena azonao atao ny azotsika tao alleloia azotsika atao tsara mihitsiny ny mahomby ao anatin'ny asan'andriamanitra raha vonintsika ny androso lalina hotahin'andriamanitra le tsika rehetrarehetra ianao manaiky fotsiny tadio fa efa fantatry jesosy ny eo ary avana ny sambo kely eo e fantany fa ny petera fa raha petera ny nanda dia tsy tanteraka ny planina dia ny planin'andriamanitra teo amin'ny fiainana fa ianao raha manaiky ianao tahaka ny petera makato dia ho hitanao fa tsy ho diso fanantenana ianao mankataovan'andriamanitra ry havana malala ainy io ary tsisy zavatra zay tsy hainy eo amin'ny fiainanao ivavakantsika amin'izao fotoana izao jesosy misaotra anao zay tamin'ity fotoana androany ity misaotra jesosy satria tena nahery zay ary tena voarainay ny afatra jesosy a makasitraka jesosy satria tena hoe nandrairay zay tamin'ity androany ity ny voninahitra jesosy apetraka eo anao a tsy avy amin'izanizy zany teny zany fa avy aminao dia ianao lay mpanjakanay miteny aminay isan'andro saotra jesosy saotra jesosy ary androany zay dia manaiky androso lavilavitra sy lalindalina kokoa indray jesosy androso lalindalina kokoa indray izay tsirairay avy reto mpanomponao fa fantatray fa raha ianao no miteny dia misy ao zay halleloia dia misaotra jesosy dia hofeno aneny sambo kely ny fiainanay hofeno hotretrika hofeno ny fitahinao hofeno ny fahasoavanao andriamanitra fa ampianaro isan'andro zay ayakatoanao halleloia ayakatoanao saotra jesosy makasitraka dia manome voninahitra anao derany aja ny saotra sy voninahitra efa anao hatramin'izay dia ho mandrakizay betsaka ny zavatra zay tsy voalazako teto jesosy nefa ianao le manao mihoatra lavitra amin'ny fiainanay tsirairay avy indray any ianao betsaka eto jesosy ny olona zay mbola miandrandrana zany hoe hazandrano tonga ao anatin'ny sambokeliny misy olona ety niasa andro amanalina jesosy nandritra an'izay fiainana izay nitotototo ny aritory sy ny sisa ny fomaraina hitady ny fitahina hitady ny hazandrano fa Jehovah'Andriamanitra fantatry fa raha manaiky fotsiny zay mandray anao dia ho fefiky ny fitahinao ny sambokely ny fiainanay ivavaka ho antsirairay avy zay mety mandalo olana ako anatina tsy fahampiana anatina tsy fandrosoana sy fangatsiahana ara-panahy ihany koa ianao ny jesosy hitasy ihany fiainan'izy ireo voninahitra dia ho anao dia voly sasarany dia afaritra amin'ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay torina teto ary androany fa hamoa avy zato eny
any am-pon'ny olona izany teny izany. Misaotra Jesosy a. Halleloia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenena nanapahatsika iama amin'izao fotoana izao a. Ampandrosotsika nanapahatsika iama avy any Koety a. Ivavaka ho an'ny firenena. Alleluia, tahin'ny paster dia tahin'ny tompontsika rehetra izay manaraka izao fandaharana vavaka fiambenana izao dia mbola hiara hivavaka isika tena. Misaotra anao izay Jesosy malala ao fa mbola nomenao tombona andro fahasalamana, narovinao tamin'ny androm-piainanay indrindra tontolo androandroany dia nomena izao fotoana izao indray nafana ny zany teny maminao zany dia mbola makasitraka indrindra Jesosy malala ao ankehitriny Tompo finana sy bebanao anatrehanao izay rehetra nataonay tsy araka ny sitraponao mamindrafo aminay Tompo ary mamela ny elokay mpanonta tsy mendrika izay nefa mbola matoko sy mihitsy izay fa ianao dia Andriamanitra be indrafo, anao dia Andriamanitra tsy mba mahay mitahiry hala elo fa tena hoe tianay loatra ianao dia makasitraka Tompo ary ankehitriny reto izay miankohaka anatrehanao tondram-bavaka eto indray ny firenenay dia mbola misaotra ihany Tompo dia amin'ny teny mamy izay nampitondraina ny mpanomponao tamin'izao anio izao tena ho teny fiainana aminay tokoa ny teninao reny ary tena hoe hamovo tsara ty anatinay dia misaotra amin'ireo mpanomponao ianao ny Tompo ampitombo ny sotratrany amin'izy ireo dia apetraka am-pelantananao fiainan'izy ireo ray manontolo, apetraka am-pelantananao koa Tompo mifona ny sainay mba tena hoe ahotany lonaka ny reny ny teninao mba tena hoe hamovo tsara ho teny fiainana ty anatinay aty ny teninao dia ankehitriny mivavaka izay Jesosy malala ao ny amin'ny firenenay mbola apetraka am-pelantananao izany firenenay Madagasikara izany tena hoe ianao Tompo ny tena hiasa, ianao Tompo ny tena hikasika izany maro Tompo ny zavatra miseho anatin'ny firenenay ao ny aretina, ao ny tsy fandriampahalemana, ao ny tsy fisiana Tompo malala ao mamindrafo amin'ny firenenay ianao Tompo finako anatrehanao izay rehetra ataony ponina ao anatin'izany indrindra fianakavianay tsy araka ny sitraponao tena hoe rakoa familiaranao sarobidy Tompo ny firenenay tena mba tena hoe ho afakeloka Tompo ao ireo marary amin'ny hopitaly sy any amin'ny tokantrano tsirairay misy azy ihany Tompo dia mamindrafo amin'izy ireny ilay tia hakapoka taminao ny Jesosy malala ao nefa hanaisitra ny loharanona aretina ka tsy ho izy Tompo tena hoe hiala tsy hanakery amin'izy ireny izany aretina izany dia aokoa Tompo ireo tsy manan-kialofana ireo hiara ny tsindrasolena isan-karazany tsy fandriampahalemana ny ara ny tsy fisiana Tompo mamindrafo amin'izy ireny Jesosy malala ianao nameno banga amin'izy ireny tsirairay avy aokoa ireny amin'ny fonja Jesosy malala tena kasio manokana izy ireny mba tena hoe hifona sy bebaka eo anatrehanao ary raisy izy ireny Tompo kasio mba tena hiankohaka eo anatrehanao mandrakariva ary mba tena hoe hadio hiverina eny amin'ny fiarahamonina indray Jesosy malala apetraka am-pelantananao fiainany vahoaka anatin'izany Madagasikara izany ao mbola hianjadiny fanompo-tsampy ao ny mbola hianjadiny fiainana izao tontolo izao Jesosy dia mamindrafo amin'izy ireny ianao Jesosy fa rehefa ho avy eny amin'ireo ny lanitra mba tsisy na dia ho raiza Jesosy mba tsy ho voavonjina ny fianakavianay na izay olo-pantatray rehetra tena hoe apetraka am-pelantananao fiainan'izy ireny ianao no teny fa ny zanako sy ny asan-tanako adidiko ihany adidinao izy ireny Jesosy ary apetraka am-pelantananao koa Tompo ny connexion ampiasainay amin'izao asanao masina izao dia apetraka am-pelantananao koa ireo mpanomponao Jesosy rehetra mpandray anjara ny amin'ny gropy rehetra ny amin'ny gropy Gamaliel ny amin'ny izay maharesy Jesosy apetraka am-pelantananao izao asam-panompoana masina izao dia ianao ny Tompo ny tena mbola piroborobo izao tena hoe mbola amory reny kelina izay mbola eny ivelan'ny vala reny ary ho reny eran'izao tontolo izao Jesosy tsy hoe ho an'ny Madagasikara ery ihany no vovonjy fa manerana izao tontolo izao Jesosy tena hoe mbola mangetaheta izao fandaharana izao tena hoe mbola mila izao fandaharana izao tena hoe tena ho fiainana eo amin'izy ireo
dia apetraka am-pelatananao ny mpanomponinao nataonao fitaovana hitondra izao fandarana izao dia amin'ny anaranao mahavonjy Jesosy malala nanaovana izany vavaka izany raha hisara aketo izay amin'izao fotoana izao Jesosy hiatrika torimaso dia mahatoky sy mifahiranao ny anjelinao masina hitody manodidina anay akory mbola miasa Jesosy dia ianao ny niaro azy ireny ianao ny hanampy azy ireny dia apetraka am-pelatananao izao mivavaka rehetra izany ho vonina hatry ny anaranao ihany. Aleluia, aleluia. Jesosy misaotra Jesosy, aleluia, amen. Aleluia. Misaotra betsaka ny anabavy amintsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Dia za koa misaotra anao nahatratra teto hatramin'ny farany tapitra ny fandarantsika. Raha mbola tsy tonga any amin'ny raolanitra Jesosy dia rapitsika eo neto indray rapitso amin'ny lera tahaka izao. Ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika mandavataona isan'andro raha miditra ao amin'ny site web ny Aki Radio ianao www.andramokaizao.com dia afaka men'ny onjam-peo Aki Radio ianao mandeha andro aman'alina izy io isan'andro tsy mitsahatra mihitsy ary misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 dia amin'ny 4 dia amin'ny 7 dia amin'ny 10 maraina. Dia raha pitso amin'ny 10 maraina zao fandarantsika zao miverina mandeha raha mbola tsy nahino hatramin'ny voalohany ianao na hoy izany hoe mahasoa any teny averina dia mbola hendro dia raha pitso amin'ny 10 maraina miverinao zay. Dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 ralina koa mbola misy toriteny hafa. Nareo moa tsy hainao fa tsy izay menakavy reto ihany miaraka amin'reto ekipa antsika reto fandarana eto foana ihany ny henonao dia manasanao ary dia marita hatramin'ny farany ifampitatanao any an-dandry tsika dia mbola misaotra nareo ihany koa nareo izay nandray anjara tamin'ny hetsika Gamalela reny fa mbola manetana anao koa hoe mbola mitoy ny hetsika antsika ny amin'ny fanoanantsika andreo sahirandreo efa eo andalam-pivoriana moa ny groupe Gamaliela dia omenantsika eto ihany ny programma rehefa tena nohanao an'ilay hoe tiany hetsika ho atao dia raha misy azonao atao izay voatsirambiny tananao hanapitsika n'izany sahirana izany dia afaka mandefa MP amiko ianao dia hitantsika eo ny andefasana amin'ny volanao na alefa any Madagasikara mivatana na alefanao eto Frantsa na iza na iza toerana misy anao mety foana na Villemont na Chèque na Western Union na Ria na MoneyGram sy ny sisa hanaonantsika ny sahirana. Samy hita in'Andriamanitra raha pitso rentsika meo neto voninahitra n'Andriamanitra ireny ihany. Haleluia, amen, makasitraka tompoko.